riavina malala amin'ny tare ravoravina zontsika miona tozo ndray zontsika miainy ten'andriamanitra kanefa koa ifampizara nofinaina ho antsika amin'ity andro menitovo antsika ity ho aminareo ny fahasoavana sy famindram-po ary ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarina sy ny fitiavana amen. Alakamisy 20 septambra 2022 manjirantsika aloha hevitra hoe velon'ny finoana ny mpino andeha riavana sy dera sy ankalazan'andriamanitra isika. Aminao no nandrastako ny masoko ripitoetra ny an-danitro iny toy ny fijery ny ankizy lahy ny tanan'ny tompolandy ary toy ny fijery ny ankizy vavy ny tanan'ny tompovaviny ny fijerytsika ny Jehovah Andriamantsika mandra-pamindrany fony amintsika amen. Vavaka isika. Andriamanitra mpanavitra anay io, Andriamanitra miseho amin'ny fanamasina ianao ary miafika sy mitsinjana isan'andro. Misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra, midera sy mankalaza ny anaranao masina izay, ame voninahitra anao koa. Tompo, manoloana tsy fahatanterahanay, dia manatinao izay miaiky ny fahadisoanay, mangataka ny famindramponao, mamindrafo aminay ary mamela ny alokay. Afao izay, feno fananao masina izay, hitarika anay amin'ny fanambarany teninao, zay vakina aminay, ivelomanay ny finoana anao Andriamanitray. Aminaran'i Jesosy Kristy nangatahanay ny vavakay. Amen. Ny ofenao antsika amin'ity riavana malala dia hitanao amin'ny boky Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy. Dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe
efa niraisinareo va ny fanahy masina. Fony voanino ianareo fa ireo nanao taminy hoe tsy reny akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary hoy Paoly, ho amin'inona ary no nanaovanao batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisan'ny Jaona. Fa hoy Paoly, Jaona nanao batisan'ny fibebahana ka laza tamin'ny olona sino izay ho avy manaraka azy te Jesosy. Ary anare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina. Ary niteny tamin'ny teny tsy fantatry izy sady naminany. Ary tokony 2,7 no isan'izy rehetra. Ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahiana dia niady hevitra 3 volana ka nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry Biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny ratsy izany fampianarana izany teo mason'ny olona maro. Dia niala tamin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra nitokana dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianarany Tirana. Ary naharitra 2 taona ngarangidiny izany ka dia nandray ny teny Tompo izay rehetra no natany azy na jiosy na jetrisy. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ilay nitady sy hamonjy ny very, ilay nitady hanao indrindra koa. Sino azy? Ny finoana vakina tamintsika teo, ny asan'ny apôstôly 7:10 dia anambaran'i Paoly izao teny izao eo amin'ny 4 hoe, i Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona sino izay ho avy manaraka azy te Jesosy. Resaka fandraisana fanahy masina ry havana no iandohan'ity toko ity. Fa ahoana tokoa moa no andraisana fanahy masina? Izao ry havana, mibebaka marina. Mibebaha marina, baiko menantsika izany. Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana hoy Paoly eto. Ary marina izany satria ny raha nitoron'ny batisan'ny fibebahana izany Jaona mpanao batisa izany. Fibebahana marina no notakiny. Mamoazo avoa mendrika ny fibebahana hoy izy. Izany hoe asehoy fa tena miovy ianao rehefa mibebaka ka misy asa mivaingana hita ataonao ateraka izany. Izany ry havana fibebahana marina. Ny hafatra faharoa eto koa dia izao, mino marina an' Jesosy. Izany koa, mino marina an' Jesosy. Tamin'ny toritenin'ny voalohany dia hoy Jesosy hoe, mibebaha ianareo fa ka mino ny firazantsara. Any Marka 1 izany. Mibebaha aloha saingy tsy mijanona eo fa miroso amin'ny finoana marina an' Jesosy ka manaiky azo tombo sy mpamonjy. Fa amin'izany ihany no andraisana ny fanahy masina. Na tsy voatery teny amin'ny fiteny tsy fantatra azy tahaka amin'ny Paoly. Nandray fanahy masina fa tsy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra noho ny mofinaina nomeno anay izay milaza ny resaka fandraisana ny fanahy masina. Dia ny fibebahana sy finoana marina an' Jesosy. Tompo, mivavaka aminao izay ho anisam-baravarana mba toeranao ka hanehonao fa ny mino anao dia hatsiaro ho fahasoavana rotsakao ary ny ankehimpino anao fa mitondra fiainana ianao. Tompo, dia ireo manandraikitra amin'ny fitsaboana ka anasana ireo marary mihila ny vavakay. Tompo, ampahirezo ireo manamanjo, toandro ireo maresokolona sy sahirana, tsinjovy ireo any ampigadrana. Hitahinao ny fiazakazahanay sy ny asanay ary ny fikasanay, ny fianarana. Tompo, matoky anao izay fa momba anay ianao. Ny vavakay dia toy ny anaran'i Jesosy Kristy mpamanavitra sy mpamonjy anay. Nampiandrinay koa ny vavaka manao hoe, ranay eo izay an-danitra, ao masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny alokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary azo mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana ny tsodrano, atolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana ny eny fiadanana sy ny fitiavana mba mifafitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny homba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.